Alleluia, alleluia. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tratry nyity fotoana mahafinaritra famandrina Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teniny. Ao anatin'ilay fandariny hoe Baiboly teny velona iarahana amin'ny MCTV sy ny Révérend Dimy Andreasson. Ivavaka tompon-dado tsara mpanao tsara natoko somarina mamaky ny tsirairay mpanaraka fandarana ty ianao. Tononoko aho hiaro amin'izy ireo ny fanantahotra, fanahy ny avinavina, fa hiditra anatin'izy ireo fanahy hery ahafahany miatrika amin'ny fiainana mpasahina ho vavombelony antom-pisinao sotranao fanahy masina mameno ny tsirairay ianao. Amen. Halleluia. Wow. Resantsika tamin'ny farany le hoe antony andresantsika le herin'Andriamanitra. Dia averitsika vakina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy vavalo zao vaky ny teny dia andray hery ianareo dia mifanahy masina tonga ao aminareo dia tonga anareo vavombeko ao Jerosalema, Jodia ary Samaria ary hatrany aparan-tany. Ny tanjon'Andriamanitra zany rehefa mandefa ny heriny ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainanao izy dia mahatonga atsika tsy ho tony teo aloha intsony. Taloha tsika olona velony mofo nateraky dada sineny, fa nisy fotoantsika niona tamin'ny tenin'Andriamanitra dia niona tamin'ny Jesosy Kristy dia nandray azy tompo sy mpamonjy. Rehefa nandray azy tompo sy mpamonjy anao dia manana fanahin'Andriamanitra mitoetra manjaka ao anatinao. Fa zao mila fafinono zazy ianao. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny dia andray hery ianareo na hoe andray fafinona ianareo mba atonga anareo vavombeloko. Zany hoe miherin'Andriamanitra tonga ao amin'ny fiainantsika zany dia mahatonga antsika olona tsy homenatra amin'ny filazantsara fa mahasamby joro miaina amin'ny filazantsara sy mizary zany amin'ny manodidina antsika. Mba fantatrao fantanjon'Andriamanitra ho amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia ho mpizarany afatr'Andriamanitra, mpizarany filazantsara ho an'ny olona rehetra. Tsisy olona tian'Andriamanitra ho verina iray ary tsisy olona tian'Andriamanitra hiaino anatin'ny tahotra sy ny aya fa mampisy ny zany vokatry ny tsy fatakanana sy ny tsy fahalalana. Fa ny olona iray rehefa malala marina dia ampiasain'Andriamanitra giona sy ampita zany herin'Andriamanitra amin'ny manodidina azy. Ao ny marika toko 4:12 taoriana Jesosy namotsy rateny tamin'ny mpianany hoe mandiana toy ny filazantsara dia ho ny Baiboly dia lasa ireo mpianatra ireo teny rehetra hiteny ary Andriamanitra nomba azy ireo ary nanamarina ny afatra sy ny teniny tamin'ny famantarana sy fakakana. Alala, ianao kristiana, za kristiana, tsika rehetra kristiana, fanontaniako mba impiry ianao nasanjoro teny milalanao teny, mba impiry ianao nasa nanambara ny filazantsara tao amin'ny fiarahamonina nisy ianao tao ampianarana teny an-dalambe teo amin'ny fiarahamonina mena azy tsika. Fa izao rehefa andray ny herin'Andriamanitra ianao dia afaka mifanahy tahotra, afaka mifanahy avinavina, dia tonga mifanahy hery, dia tonga mifanahy fasahina aninika anao dia tonga anao vavombelon'Andriamanitra hitondra ny filazantsara ny famonjena ho amin'ireo izay tsy mbola malala, ho amin'ireo izay mbola anatin'ny aizina dia atonga azy ireo tonga olom-baovao eo mpandraisana ny famonjena, fandraisan'ny Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjany. Araka ny tenany Jaona toko voalohany andininy 12 hoe ary zay rehetra mandray azy ka amin'ny anarany dia homeny ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay minony anarany. Alalala, finoana ny tompo dia tsy maintsy arahana hoe finoana ny anarany, satria ny anaran'ny tompo no manokatra n'ilay varavarana ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny anaran'ny tompo no ahafahantsika mampiasa sy mizara ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny tontolo misy antsika. Raha misy marary dia ozy hoe vavao azy reny amin'ny anaran'i Jesosy dia ho sitrana marary. Hitantsika eo marika toko 5:17 famantarana manarak'izay mino amin'ny anarako androka demonia amin'ny anarako ametra tanana amin'ny marary izy reny dia ho sitrana ny
marary amin'ny anarao iteny amin'ny teny zay mbola tsy hainy izy ireny na hoe amin'ny teny-danitra ry havana malala le anaran'i Jesosy zany mifamatotra amin'ilay famonjena amin'ny finoantsika amin'ilay tompony anarana ary manasa anao a manomboka androany aza variana fotsiny amin'ity fiainana ity fa miandrandra famenoana isan'andro araka ny teny tompo dia somamy tovahina rehefa ho feno ny fanahy tomoko mihitsy ianao hoe ho feno ny fanahy ary efa feno ny fanahy ianao dia joro ny lehilahy vehivavy tanora tsy menatra amin'ny filazantsara ombany tana maheran'Andriamanitra ka eny amin'ny lalanao eny dia ravina ny kitaotaona rehetra potika ny asan'ny devoly dia andresiny zanak'Andriamanitra dia ho tafapita amin'ny filazantsara amin'ny famonjena dia iovany olona rehetra manodidina anao ahoana ny tanterana zany dia andray hery anareo dia ny fanahy masina manodrakotra anareo ny heriny etaeta sy fanapa-kevitra no ndraisana ny herin'Andriamanitra na amin'ny fahafinoana mba tonga anao tsy olona ordinaire ntsony fa tonga anao olona extra ordinaire lasa olona mpitondra amin'ny filazantsara mpitondra ny hafatr'Andriamanitra mpanampy ny olona ho velany ao hiala ny famaizinana dia hiditra ao amin'ny fahazavan'Andriamanitra na ao amin'ny fahazavany Kristy dia atonga ny olona rehetra ananatoka amin'ny mandrakizay sy atonga ny olona rehetra anoatra amin'ny mpandresy tomboka izany famarinana izany mahakasika anao ivavaka tompotado sotranao no teny mifampizarana teo toroka njaka sy anapako amin'ny fiainan'ny tsirairay zany lasa ny zavatra taloha vaovao amin'ny fiainan'izy ireo tomonoko vavolombelo ny filazantsara tsy homenatra amin'ny filazantsara mpanaraka ty fandarany ty androany dia tomoko mahakasika azy ireo ny hery ny fanovana sitrana marary afaka mifatotra voatany asaman-draharaha voatany tokantrano voatany herinandro voatany ty volany ty hoenty ny fahatsarana sy ny voninahitra ao amin'ny lalany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zasy ianao tokantrano teny amen 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 samy tahiny tompo afeno voninahitra tompoko tontolo andro mahafinaritra